Faly miarabantsika tsirairay avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny ankohonanao. Tena mpitiavana ary tena mpifaliana lehibe no izarako aminao ny tenin'Andriamanitra ary iarahako amintsika eto indray ary mialoha izany dia tian'io fisaorana manokana ho an'ny tsirairay avy rehetra izay mpanaraka tsy tapaka izao vavaka sy fampahirezana izao miraro amin'ny fitahin'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny ankohonanao ary ny tenin'Andriamanitra ny hitoetra betsaka ho aminao ho amin'ny fahafenony rehetra satria izany tenin'Andriamanitra izany dia velona sy mahery ary izany tenin'Andriamanitra izany any hitondra fanavozana ao anatinao halalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Misotra betsaka anao tokoa izay ray malala tsara indrindro ny amin'izao tompo-taona mahafinaritra izay omena ho anay izao. Misotra anao izay noho ny fitahinao rehetra, noho ny fahasoavana rehetra izay arotsakao ary mbola nitomanao anay hiaino anao indray amin'ity androany ity. Tena mpifaliana lehibe tokoa no hiarahanay aminao eto indray ary ny hanokafanay ny fonay Andriamanitra andraisanay izany teninao izany. Eny Andriamanitra ao ka mifanay masina no hanazava ny sainay, hanokatra ny fonay mba hilatsahan'ny teny, mba ho tany tsara afaka niriny izany teninao izany izay Tompo. Ary eo ka mba tsy ho penim-panadimy fa mba ho pakatoa ny teninao. Ary eo ka mba hitombo fahalalana sy fahatahorana anao izay amin'ny alalan'ny teninao izay ho ampandrenesanao anay ary araka ny teninao efa tsy miverina foana ny aminao izany teny izany raha tsy efa mahatanteraka izay ampaniranao azy ary ho ambinina amin'izay ampandehananao azy dia ho toy izany no ny teninao. Ary ny tenako manokana dia miantehitra tanteraka amin'ny fahasoavanao satria izany mbola mampijoro ahy eto, izany mbola ahafahako miteny eto. Dia omeo anay ny lelany efa mahay Tompo, aizako manambara sy milaza ny teninao araka ny sitraponao. Dia fahefan'i Jesosy Kristy irery ihany aneno ao ka napaka feneto ny voninahitra sy ny haja, ny dera rehetra ny dia ho azy irery ihany satria izy no mendrika izany ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amen. Araka ny tenin'Andriamanitra izay fahitantsika tato amin'ny Korintiana voalohany toko 9:7-10 izay tsy hovakiko intsony fa mino aho fa hainao tsenjery ary ny zava-dehibe moa dia tsy ny hoe fahaizana tsenjery fotsiny izany tenin'Andriamanitra izany fa indrindra ny fampiarana izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny fiainantsika andavanandro. Amen. Ary eo amin'ny tenin'Andriamanitra eo dia ahitantsika ny sakana izay tsy ahafahan'ny olona mandova ary amin'ity androany ity tsika dia hijery indray ny sakana fahaenina izay tsy ahafahan'ny olona mandova dia ny mpangalatra izany na hoe ny mpangalatra dia tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny antsoina hoe mpangalatra dia olona izay miainana amin'ny velona ao anatin'ny alatra. Amen. Na miaina amin'ny alatra ary voalaza ny ohabolana toko 7:20 fa hoe izay miray tetika amin'ny mpangalatra dia manary tena, izany hoe tsy ny mpangalatra ihany akory no tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra fa nizaniza ihany koa izay miray tetika, nizaniza ihany koa izay miray tsikombakomba amin'ny mpangalatra ihany koa dia tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra satria voalaza ny tenin'Andriamanitra fa olona azafady manary tena. Amen. Ny mpangalatra dia olona maka izay tsy azy akory, maka izay tsy azy akory za hoe maka ny zavatry ny hafa izany ary izany dia valabla amin'ny zavatra rehetra na vola na arena na inona izany na tany na fananana izay mety hoe zavatry ny afaka hoe maka izany izy dia antsoina hoe mpangalatra. Ary ny mpangalatra dia tsy voatery ihany hoe le olona manendaka, ny mpangalatra dia tsy voatery ihany hoe le olona izay mamaky trano na olona izay misitona telefona na olona mangary paosy, ireny rehetrarehetra ireny dia efa nama mpangalatra fa tsy izay hoe
hitan'ny olona mangalatra koa no antsoina mangalatra, fa misy ihany koa ny olona izay mangalatra kanefa tsy hitan'ny olona, fa Andriamanitra irery ihany no mahita azy ao amin'ny mangingina izay mihevitra izy fa tsy misy mahita, fa Andriamanitra dia mahita. Amen. Ary izany no ampahafantarin'Andriamanitra antsika amin'ity androany ity fa niza izay rehetra maka izay tsy azy akory dia mangalatra ka tsy afaka andovany fanjakan'Andriamanitra. Ohatra ny ambarako dia hoe ny olona izay tsy fantatry ny olona hoe mangalatra fa ny tenanao ihany dia malala izany, ary manoloana n'izany tenin'Andriamanitra izany ianao dia mampafantatra anao ny fanahy masina, satria ny fanahy masina dia mpanazava, ny fanahy masina dia mpandresy lahatra, ny fanahy masina dia mpampiaiky ny olona ny fahotany, mpampiaiky ny olona ny fahadisoany. Ka manoloana n'izany tenin'Andriamanitra izany ianao dia ny fanahy masina manazava anao, ka afantaranao tokoa fa ny zavatra izay ataonao na dia tsy fantatry ny olona dia fangalarana, satria ny olona iray na dia fanovana tarehimarika ary mba azahoanao tombony dia fangalarana eo anatrehan'Andriamanitra, ary tsy ahafahanao miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Taddio tsara ry havana malala fa izao tenin'Andriamanitra izao dia tsy fananarana ho an'ny jentilisa, na hoe tsy natao hananatra ny olona tsy mino an'Andriamanitra, fa natao fananarana ny fiangonan'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria tian'Andriamanitra asenao mba tsy ho very, tian'Andriamanitra asenao halala marina, ary tian'Andriamanitra asenao mba ho handova sy ho prailova amin'ny Kristy Jesosy. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy, tsy sitrak'Andriamanitra ny hoe ny avery anasenao, fa ny tanjon'Andriamanitra amin'ny tsirairay avy rehetra izay nandefasany an' Jesosy Kristy na nanirahany an' Jesosy Kristy dia ny hamonjy anasenao, hanafaka anasenao. Ary Jesosy Kristy dia tsy tonga hanameloka, eny izany tenin'Andriamanitra izany dia tsy tonga hanameloka anao fa tonga kosa Jesosy Kristy hanafaka sy hamonjy anao. Amen. Kaniza izay rehetrarehetra mbola miaina ao anatin'ny alatra dia mibebay ianao, miala amin'izany, satria tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Ary amin'ity androan'ity ihany koa niza kristianina ka mampanjana bola, niza kristianina ka mampanjana bola dia fangalarana eo anatrehan'Andriamanitra. Izany hoe raha napindrana rahetsy n'olona ianao kanefa ny ianao mangataka zana-bola akoatra ny rahetsy dia mangalatra ianao izay. Fa raha ohatra nindrana rahetsy taminao ny olona dia tokony rahetsy no averiny aminao, tsy tokony hangataka en plus zany ianao. Ary ihany koa hoe raha ohatra ianao kristianina ka hitanao le olona izay nisambotra vola taminao fa tsy manana ny amerenana azy, dia aza maka zavatra fa ho takalon'izany, aza maka ny tany no takalon'izany. Fa ianao raha kristianina renao dia tsy tokony hanararoatra, tsy tokony hoe aka ny zavatry ny hafa no hoe noho ny fahalemeny. Izany hoe fantatrao izy fa tsy manana verina aminao dia aza mitaky zavatra hafa, fa afohezo ny trosanao an' Jesosy Kristy fa ho hitanao fa Jesosy no hanonitra izany. Haleloia. Dia ho hitanao fa hanampiadanana tokoa ianao. Amen. Fa niza izay rehetra manararoatra ny fahalemen'ny hafa, satria tsy manana verina aminao izy, na amin'ny hafetsena, na amin'inona izay mety hangalanao ny zavatry ny hafa, dia fangalarana izany eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy ahafahanao miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanahy masina ny hanazavanao bebe kokoa hatrany eny izany eny ho hitarika anao, handresy lahatra anao, hampiaiky anao izay rehetra mbola ala eo amin'ny fiainanao mba elanao amin'izany, ary izy ihany koa ny hamery anao, hahafahanao mivoaka ao anatin'izany, ka hahafahanao handovan'Andriamanitra sy ho prailova amin'ny Kristy Jesosy.
amena. Eny tompo malalo misaotra betsaka anao tokoa izay ny amin'ny teny izay nomenao. Ianao tokoa ilay rainay ary izay zanakao. Ianao dia tsy mitsahatra mananatra anay satria tena tianay ianao ary tena tianao vonjeny izay. Aoka Andriamanitra mba tsy hanamafonfonay izay manoloana an'izany teninao izany. Foka ny teninao mba hiasa amin'ny fahafenoany rehetra ato anatinay ka ny teninao Andriamanitra nazavanay ary izay rehetra mbola mety halatra rehetra, izay mety mbola zavatra olona rehetra nalainay na tamin'ny endrika ahoana na tamin'ny endrika ahoana nefa tsy tokony ho anay akory Andriamanitra dia ampafantaro anay Tompo. Eny Andriamanitra izay rehetra mety tsy fahamarinana rehetra na dia tsy nisy olona nahita raha fa ianao nefa dia nahita izay rehetra mety taremarika izay novainay na zavatra izay nataonay natao ambadiky ny ordinateur natao ambadiky ny telefona Tompo hitanao avokoa izany ka dia mangataka izay fanahy masina ianao no ka andresy lahatra ny tsirairay avy rehetra ary hitonanay amin'ny marina rehetra, andresy lahatra anay amin'ny marina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia tsy hiverina foana any aminao aneny teny izay norenesinay teto fa tanteraka izay ampanirahanao azy amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra amin'ny asa mahagaga izay ataonao indray androany. Amen. Amen.